Efa ndresaka an'izay fandriampahalemana izay antsika dia Hampihena ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny boriboritany faharoa ao anatin'ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fahazoany izy ireo ilay antsoina hoe Vigie Police ankoatra ny ezaka izay hanakaikezana ny vahoaka dia ezahiny mpitandro ny filaminana ihany koa ny hanakaiky ny vahoaka amin'ny alalan'ireo asa samihafa sy ny fifanomezan-tanana amin'ny asa tanterahana satria dia tsy afa-misaraka ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ahafahana mamongotra ifotony izay sehatra ny tsy fandriampahalemana izay. Nahazo ivon-toerana na Vigie Police misy roa ny polisy-pirenena noho ny finiavana sy fiara-miasa amin'ny vahoaka eny amin'ny fokontany Antananarivo ho fanamafisana ny fampandriana ny fahalemana. Nitokanina tamin'ny mpomba ofisialy tamin'ny voalohan'ny herinandro ity zany Vigie Police zany. Sarotro ny atao hoe ny maka na manatanteraka izany atao hoe andraikitra eo anivon'ny fitandrona ny filaminana izany. Tsy atao mahakivy zany satria ny adidony tsy an'olon-dratsy. Matoy ianareo nandray andraikitra sahala amin'izao dia fanomezan-toky ary tanteraka toa ny tenenana manao hoe ny fitandrona ny filaminana dia tsy ho anay mpitandro ny filaminana irery fa atsika rehetra. Ny 20% ny asan'ny polisy dia saika miompana amin'ny fisorohana ny tsy fisian'ny fandriampahalemana avokoa. Izay indrindra ny mahazava-dehibe ny fisian'izao Vigie Police izay ny mahazo arivo izao. Tanjany zany dia mba hifenoana ny Vigie Police sady ny fametrahana ny polisy amin'ny toerana misy azy satria olombelona ihany izy ireo avolorana ny tsy eo amin'ny toerana misy azy rehefa tsy hita izay misy azy hametrahana izy ananatany. Izao zany ka mba misy ny Vigie dia fantatra hoe ao izy tafiditra ao anaty fanatanterahana ny politika, fanakakezana ny vahoaka na politique de proximité eny amin'ireo fokontany misy 720 ao amin'ny boriboritany faharoa ny fananganana ny Vigie Police toy izao.